Fa toeram-pitezana zazakamboty sy zaza sahirana maromaro avy amin'ny faritra Nalamanga vakana karatra Ardiana no ayaina amin'ny tranga fanolanana sy ny fivarotana na ihany koa fanerena zaza amin'izay lafin'izay tsy maintsy nisy ny fivoriana aingana momba ity raharaha ity. Androany moa nanatanterahana izany teny Amazoarivo teny. Ankizy tsy ampitaona maro no hiaran'ny fanararaotana ranofo sy fanolanana ary endrika isehoany ny tsy fanajana ny zony ankizy eny anivo ny renakany fandraisana tanana ireo ankizy kambotsy sahirana ireny araka ny fanambarana nataon'ny minisitra am-ponina androany. Misy amin'ireo tompon'andraikitry ny akany no maniry amin'ny fivarotana ireny ankizy ireny amin'ireo olona manao fanararaotana ranofo amin'ny ankizy. Akany misa telo avy eto Nalamanga vakana karatra Ardiana ny voapirofo fa ahitany ity tranga ity ary olona iray voalaza ho nanao izay fanararaotana izay no efa voatana vonjy maika naponja amin'izao fotoan'izao. Noho io tranga io dia nampiantso tamin'ny fivoriana maika ny komite nasionaly miaro ny zon'ny ankizy ny ministera am-ponina androany teny Mahazoarivo. Tena mampalahelo misy fanolanan-jaza maro dia misy tamin'ny toerana samihafa ary indrindrandrindra ny tena mampalahelo dia sasasasany tamin'ny toerana akany fitaizana zaza sahirana na zazakamboty. Misy ihany koa ny fakanakery zaza na teto an-drenivohitra na tany amin'ny faritra. Misy ihany koa ny fampiasana zaza amin'ny filanofo proxénétisme ankizy tsy ampitaona. Misy ihany koa fampiasana zaza tsotra zany manao travail des enfants dia ny farany moa zany dia misy ny herisetra maro isan-karazany atao amin'ny zaza. Araka ny nazavaiko tamin'ny teny fitarihana nataoko teo moa zany mila mandray andraikitra fitondram-panjakana ary vonina amin'izany satria tsy azo ekena. Isika raha teo efa nakatoa ny fifanarana iraisam-pirenena momba ny zoan'ny ankizy. Ny fotoanany fety ka tsy afaka hoe hipetraka fotsiny amin'izao fitondram-panjakana dia navory ny komite nasionaly momba ny fiarovana ny ankizy mba hijerevana fepetra aingana tokony raisina mba hisorohana sy hisorohana ny trangan-javatra ary hiarovana ny ankizy araka ny zo izay ananany. Efa mandeha moa ny fanadidina mikasika ity raharaha ity amin'izao fotoan'izao. Mifanandrify amin'io dia nandray fepetra amin'ny fanamafisana ny fiarovana eny anivon'ireo tambazotra mpiaro ny zon'ny ankizy miisa dimanjato manerana ny nosy ny fitondram-panjakana. Niaiky ny minisitra am-ponina androany fa tsy kely lalana ampanao ratsy amin'izao katoko ny fety izao ka nanambarany fa hoetitra ny fitondram-panjakana na eo amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy na ihany koa amin'ny fampanjakana ny filaminana amin'ny ankapobeny.